Setry ny fampianarana ambony ho fanatsarana ny kalitaon'ny fianarana ireo mpianatra eny anivon'ny sekoly ambony Polytechnique Vontovorona dia nisy ny herinandro lasa teo ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa teo amin'ity université ity sy ny orinasa mikirakira informatika iray ny andindiny mbavao. Ho fanampiana ny université Polytechnique Vontovorona amin'ny fametrahana ny laboratoire informatique amin'ny département amin'ny fifandraisan-davitra dia nisy ny fanomezana nataon'ny connectika n'ity université ity ny herinandro lasa teo. Vita arak'izany ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa eo amin'ny école supérieure polytechnique d'Antananarivo na ESPA sy ny connectika. Notsindrina tamin'ity fotoan'ity fa efa nasehon'ny injeniera malagasy fa manana maha-izy izy ireo ka antony nanoanan'ny connectika ny mpianatra eto Vontovorona. Fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny miankina sy tsy miankina izao hetsika teo amin'ny rotonto izao. Tanjona maro ny tia napetraka amin'izao fiara-miasa izao dia ny fanomezana ny tontolo mamaly ny filana amin'ny teknôlôjia vaovao ho an'ireo mpianatra manaraka fiofanana na vetivety izany na maharitra eto amin'ny université eto Vontovorona. Amin'izay dia maharaka ny toetrandro raha eo amin'ny resaka teknôlôjia ireo mpianatra mivoaka eto anivon'ny université ity indrindra rehefa hiditra eo amin'ny tontolon'ny asa. Ny fanaraka ny rotonta fa hanatsara ny fiofanan'ireo mpampianatra an-daniny ho an'ny ESPA ary ny fampiofanana ankilany avy amin'ny connectika mba hitondra fanovana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Arak'izany dia hanome mpanofana malagasy iray ny connectika.